Zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy tokoa ny fandalovan'ny fon'ny FIFA Joseph Blatter eto amintsika eto. Tsy hoe ny federasioona irery misalina ny baolina kitra fotsiny fa ity fivahinina ity ihany koa no nahafahan'ny fitondrana tetezamity nijery izay fiara-miasa ampalisoana ny kitra malagasy. Naranatina rahateo ny fahatongavan'ny fon'ny FIFA izao ny fanakamisan-kevitra amin'ny fomba rehetra asoana vokatra tsara. Misy rahateo ny fiainany tamin'ny filoha avy ny tetezamity Andry Narajoelina. Azo atao tsara rahateo izany hoy Joseph Blatter raha ny fahavonana sy ny fiara-mientany rehetra eo amin'ny fanatanjahantena malagasy indrindra fa amin'ny baolina kitra. Nidirany manokana moa teto ny fitondrana tetezamity izay tsy manimba ny zavatra ny baolina kitra malagasy na dia mbola eo an-dalam-podrosoana azy. Nambara n'ity fon'ny FIFA ity fa mila mianaka lalàna ny baolina kitra vao ahitany vokatra tsara. Nifaranana tamin'ny fiara-misakafo ny fiainany Dotota teto amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Ela tokoa ny ela fa ampiasaina amin'izay ity fitoeram-panofanana teknika amin'ny baolina kitra eto Karaoty ity. Tsy mivorontsony ireo ekipa nasionaly fa hianaka lalàna amin'izay amin'ny toerana sy indrizao vao azo ampiasaina amin'izay. Ny voalohan'ny FIFA Joseph Blatter mihitsy no miaraka tamin'ny praministra lehibe ny gouvernement Takamivitalina nitovany tokana ity ny toerana lehibe ity. Ahitana efitrano ho an'ny mpiofana manodidina ny 20 eo miampy efitra fidiovana sy fisakafoanana. Ny fandarana sabaolina ny FIFA no nananana foto-avitrasa rehetra teo amin'ny famatsim-bola ny coopération française izay mitentina $657,000 raha toka $700,000 ny total bid rehetra. Ny ekipa-pirenena malagasy no misy kajy rehetra na sy vavy ny tena ampiasa ity ankoatra ny fanofanana ireo mpanazatra sy mpitsara amin'ny mahivitoram-panofanana azy. Samiarany aiky ireo izay nandrevitenenana teto fa fitaovana iray ampalisoana ny kitra malagasy ny fananana ny foto-avitrasa tahaka itony. Eo ampanalina ny fimetrateur ny federasioona hoy ny filoany Ahmady. Joseph Blatter kosa nanomboka mazava fa fototra iray ampivelanana ny firenena ny baolina kitra ary tsy ny fanatanjahantena ihany izy fa ny olana rehetra azo vahana avokoa amin'ny baolina kitra. Ho an'ny eto Madagasikara dia nitsondrony manokana fa fanatsarana ny ainge fotony ny paikady azoana vokatra tsara ary ny olona atao miandalana avokoa izany rehetra izany. Tetsan-daniny kosa ny praministra lehibe ny gouvernement Takamivitalina nanantitra fa vonina trano ny fitondrana tetezamity hanolona ny fanatanjahantena malagasy. Raha ity Afrika kosa dia 720 ny fitoeram-panofanana efa najirin'ny FIFA. Ankoatra ny fanomezana vola ho an'ny federasioona malagasy ho an'ny baolina kitra dia anorina kianja manara-penitra eto Madagasikara ihany koa ny FIFA. Nanona tamin'ny lanonana teto Karaoty kosa ny star amin'ny mampiara-miombona antokazy amin'ny FIFA. Tsy nasakana ny vahoaka marobe ny mahajangana notrina ny fitokana ny filohan'ny fahefana avo ny tetezanita Andry Nirina Rajoelina sy ny filohan'ny FIFA Joseph Blatter ny tribune centrale teto amin'ny kianja synthétique Agabe Mananjara ny hafanana be taty an-toerana. Tamin'ny 3 ora sasany tolakandro no nigadina teto ireo olo manakaja sy ny vahiny mitetina $20 no nety nanana izao tribune centrale izao ary tafiditra ao amin'ny tetikasa Kol. Matoky ny federasiona malagasy amin'ny baolina kitra amin'ny FIFA ho ny filohan'ny federasiona Ahmady. Fambiazana amin'ny fampandrosoana ny foto-drafitrasa amin'ny baolina kitra izao hoy ity tompona andraikitra voalohany eo amin'ny baolina kitra malagasy ity ary fambiazany diplomasia ihany koa. Tsy ny salasala ny ministra ny fanatanjahantena Virapin Ramamontsony nilaza niezaky ny fitondrana tetezamity amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny fanatanjahantena no tany sainy teto Mahajanga ny fanovana samihafa nataony. Ny aiky ny fahamatorany malagasy ny filohan'ny FIFA Joseph Blatter porofon'izany hoy ity filohan'ny FIFA ity ny fahavitany izao zavatra nakinina tamin'ny malagasy izao nandeha tamin'ny nanaovana azy ny vola ho izy ary vita amin'ny ilana azy ny asa rehetra no lazay mihitsy aza ny fahitany ny fisiny ny firaisakiny. Mahaleo tena ny fanatanjahantena ho izy sekoly ny fiainana ary manaja ny lalàna entitra amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fanatanjahantena kosa teto ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina. Zava-dehibe ho an'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy ny fitsidiana ara-pomba ofisialy ataon'ny filohan'ny FIFA eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy tonga amin'ny tanam-polo anefa izy fa dia tonga mitondra zava-dehibe entina mpandroso izany baolina kitra izany eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny ary ho an'ny vahoaka ny voeny manokana ny vindinany dia tsy izany fa izao kianja manapenitra tokanatsika izao androany koa manomboka izao
dia ataontsika vaindohan-draharaha ny fiapetrarana avolento ny fahaiza-manao ny baolina kitra malagasy mba tsy ho very mofona na ho very maina miezaka sy ny fampiasana nampampiarana na ny fanampiana noentin'ny FIFA ho an'ny firenetsika. Zava-dehibe loatra ho an'ny Boeny izao kianja manara-penitra atolotra anareo izao koa aoka ho tsara tatana ho koloina ho tsara kojakoja faezaka lehibe no nazahoana izao fototra-piasa izao sady manendrika ihany koa ho an'ny tanànan'ny Mahajanga koa sorana sy fankatelemana no atolotra ny federasiona ny baolina kitra malagasy sy ny FIFA ihany koa. No ararotany teto Mahajanga ny miresaka ny momba ny atrik'asa teny fampirana. Firenena manana ny fiandrianiny Madagasikara ary ny vahoaka no tompon'ny fahefana amin'izany firenena izany. Mihevitra noho izany ny tenanay fa fahendrena no vatsika tamin'ny razantsika ny teny hifampirana. Ny teny hifampirana dia toy tonakafo ny mpianakavy, tafatafa ny mpianakavy, dindinika amorom-patana. Ka rehefa misy zavatra lehibe ho tapahana sodiniana ho an'ny firenena dia rariny sintsiny loatra raha atao teny hifampirana izany. Izay indrindra no nahatonga ny tenanay nanapaka ny datin'ny fahaefatra sy ny fahadimy marsa ho avy izao hifampirantsika mianakavy amin'ny lalana izorana hitondrana ity firenena ity. Manainga mafesatra izahay amin'ny hery-velona rehetra amin'ny mpanao politika ho an'ny fiarahamonim-pirenena mba handray andrara mavitrika amin'izany teny fampiarana izany amina olo-pirenena sy amina ty tanindrazana antsika tsirairay avy dia mino aho rehefa misy ny olana rehefa mifaminay hery tsika rehefa mifaminay tanana ary rehefa hifampiarana ny teny dia mino aho fa mizotra makany amin'ny tanjona ho apetratsika na ny hoe mifampidirana amin'ny baolina ny anatin'ny arato. Inona moa baolina ampidirina any anaty arato tiana ho lazaina eto dia tsotra rehefa mifanaiky isika rehetra, rehefa mifanaiky ny malagasy rehetra, rehefa mifanaiky fa mitovy lety ary andray ny andraikitra dia ho raisitsika ny andraikitra. Ny baolina ampidiritsika anaty arato zany dia tsy inona akory fa mba atsoa mba anala ny firenena sy ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasarianana ary mba hizoratsika ny amin'ny fanalana ny olana sy ny krizy iainantsika ankehitriny dia tsy inona izany fa ny lalana izay mizotra ary afara any amin'ny fifidianana. Noho izany raha mihevitra fa tia tanindrazana ny olo-pirenena rehetra ireo mpanao politika indrindrindrindra dia ny fandraisana anjara amin'izany no mampiseho an'izany fitiava-tanindrazana izany. Izay zavatra tapatsika eo amin'io andro fahaefatra sy ny fahadimy ny volana marsa io no tanterahantsika. Tiako ny manamarina fa tsy misy ary tsy misy fanonganam-panjakana teto Madagasikara. Madagasikara tsy Niger, Madagasikara tsy Côte d'Ivoire, fa Madagasikara any malagasy ary malagasy ho an'ny Madagasikara koa aversika malagasy ny fahefana tokolasy tovovavy. Nanamarika izao lanonana teto Mahajanga izao ny nanolorana maro-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy Anandriamatoa Joseph Blatter filohan'ny FIFA nivoatra taty ihany koa moa ny hetsika ara-kolontsaina.